marina. Mila mijery ny lasa mba hibanjinana ny ho avy. Raha fahaizana miresaka sy sandry ary fisehosehoana no nampandroso firenena dia efa sangany taty Afrika i Madagasikara. Ny zava-miseho ankehitriny no mila hijereny malagasy ny lasa mba ahafahana mibanjina ny ho avy. Manomboka ny fametrahana ny anjotantaratasy ho filatsako fidiny ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao araka ny tetiandro napetraky ny seni. Ny tsapaloha hatreto dia efa samy miomana amin'izany avokoa ny antoko politika rehetra sy izay mihevitra fa hirotsaka ho fidiny. Manomboka eto dia betsaka no be resaka sy mahay mandangolango indray. Tsarona avy hatrany ny teny nataony filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 izay milaza sy nanamafy fa tsy andrakandrana ny fitantanana firenena. Mila fahaizana sy fahalalana ary fahaizana mifampiresaka amin'ireo mpamatsy vola. Tsy fantatsana tokoa aloha raha ny zavatra iainan'ny malagasy ankehitriny saingy tokony lesona ho an'ny rehetra mba ahisafidy olona tena vonina hitondra sy hijery ny tombontsom-bahoaka ka tsy ho lava fanotelony itsony amin'ity fifidianana indray mitoraka ity ny malagasy. Raha ny teny nataony Rajoelina tamin'izany tokoa mantsy dia atao milaza fa androso ny malagasy rehefa izy no mitondra firenena. Voaresaka matetika ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Efa tsara rafitra ny IEM sy ny mpamatsy vola hitsinjo ny tantsasy ny kapoaka ny malagasy ho jerena manokana ny angovo fa aisika ankehitriny. Manomboka miverina ambavan'ny maro indray ireo ankehitriny amin'izao fotoam-pifidianana izao ka tokony hitandrana ny malagasy. Hermad, Jirama, Sekrena sy ny orinasa-mpanjakana maro tapitra potika sy bokatrosa manjaka ny delestage, ny lavanila mitovy amin'ny vidiny haricot vert, ny vidim-piainana miakatra isan'andro. Izao aza lazay ny banky foibe fa hiakatra 800 izany ny volana desambra ity. Izany hoe mbola hiakatra ny vidim-piainana manomboka ny volana desambra izao. Ny mpandinika ara-toekarena izay nilaza fa mbola hidangana mihoatra ny 800 io aza izany vidim-piainana io amin'ity taona ity. Hoy mantsy ny fanazavana hoe satria efa manomboka lalaovin'ireo mpamokatra solika ny vidin'ny solika amin'izao fotoana izao fa tsy ny Amerikanina ntsony hoe atoba vokary be dia be ny solika dia midina ny vidiny tsy voabaikio izany ntsony Arabia Saodita. Dia efa miakatra io, miakatra ny solika devise ividianantsika azy nefa kely dia kely asa zy réserve ao amin'ny banque centrale ao amin'izao fotoana izao dia hidangana zany ny fiaina ary tsy maintsy hidangana io atoato. Mbola hoenjana be mihitsy ny sakafo eto amintsika tsy mahavokatra firy ny olona satria zezika any amin'ny 9,000 ny kilao. Mba hala voatsaina amin'izany ny taonom-pamokarana zao fa hanomboka ahoana moa ny afahantansaha vidy zezika 9,000 ny kilao ny NPK na ny urée. Dia dikan'izany zany ilay famokarana ataontsika atoato dia famokarana zezika tain'omby sy komposta kely fotsiny angamba sisy anao tao fa tsy zakany tantsatsoa ny vidy an'ilay izy. Dia dikan'izany ny vokatra amin'ny herintaona zany kely finoana ary hoe amokatra 2 aveny na amokatra mihoatra 900 amin'ny famokarana tamin'ity ny famokarana azo amin'ny herintaona. Dia dikan'izay vao maisa ilety tsy any firenena vao maisa ilety io tena hoenjana io atoato fa dia samy io mantsika rehetra. Mbola ho mafy ny ady ho atrehana ary malagasy. Izao vidim-piainana iainantsika izao ve no mbola hiakatra dia anahoana izany ny isa-tokantrano? Izany no amerenana foana ilay teny hoe mila todiana ny lasa mba hibanjinana ny ho avy. Betsaka no mahay miresaka sy mandahateny mba ampabony sy hakana ny vatonao indray azahoana fahefana. Tsy ho mora mihitsy ny fanarenana ny firenena. Noho izany mila mahay misafidy tsara ny vahoaka. Mila olona manana traikefa efa manana fahaizana manao amin'ny fitondrana firenena ny fanarenana ny fiainan'ny malagasy izay latsaka andavaka izao ka tsy olona vo hiana-draraka ka milaza fa tsy hikavivi sy tsy hanao tsapatsapa fa efa navita ny etude rehetra nefa tsy arak'izay nolazaina ny zavamisy rehefa tonga eo. Ny fitondrana Rajoelina io no isana nizingizina fa tsy mikavivi na mitsapatsapa izy rehefa hitondra firenena tamin'izany fotoana izany. Fa aizany fiainan'ny malagasy ankehitriny betsaka no hanao fomba fiteny tahaka izany indray ankehitriny ka tokony ho tandremany tsirairay. Milaza fa hiady amin'ny kolikoly fa saingy hitantsika rehetra io ny zavamisy amin'izao fotoana. Dia tsaroana ilay toroteny izay nataon'ny Pasteur Zaka tetsy amin'ny Collégium Antsonjombe izay niteraka resabe iny hoe lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toekarena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo
ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabato no ampanjakainy ary tsy misy fampivoarana ihany koa amin'ny tokantrano sy hoaniny tsirairay lafo be ny sandan'ny alabato nainainy sika inona mba makany amin'ny volaninay fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolaniko ny olona na nisy nangalatra ny volaniny na namidy le volaniny ka inona tsony ny hoaniny fa tsy rary ny tompoky ny alabato tsy rary ny tompoky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny ariam-pirenena rehefa mba metimety ny visindratany firenena raha ny andevo ny tonga mpanjaka ny andevo karena ny andevo pahefana ny andevo ny fitiavatena raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika mpanjatra fahatelo farany tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaranilany ny olo mahery tsy voavonjin'ny aben'ny heriny ny soavaly tsy azo itikino famonjena ary tsy mahavonjy ny aben'ny heriny arakaraky ny ananan'ny olona ferovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra satria mitoky amin'ny aratafika izy tsy dia azo itikina re ny herin'ny tafika dia mahotenenina ny tafika eto Madagasikara 27 sur 34 amin'ny firenena eto Afrikitsika 27 resy anytsika zany a hoe aka ilzepatra dia ady amin'le matanjaka be io ianao raha 27 sur 34 retiko io ny diandrandramana eo lalana afatrehana manana sabatra ianao avadio angady zany manana lefony ianao avadio mifanetezam-boaloboka izany manana kalakinikova ianao avadio angadin'ombo zany manana baly ianao avadio masom-bolo zany zay ampandroso ny toekarena sy ny famokarana no ilifosy zay ihany io raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila amin'ny mahatafavoaka fa nieriny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafita aenao ny tetibola ny tafika raha atao arabaky teny zany dia ampitombony tetibola ny famokarana sy ny fampamokarana ny Suisse anga akitehaka ao anaty torotena dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no samy laza fa tsy marina io voalazan'io isika rehetra no mila mandray andraikitra eo ampelantanan'ny malagasy no avy ny fiainany mandritra ny 5 taona manaraka indray ankehitriny raha ny fanadiadiana mahakasika ny toetr'olombelona izay nataony Eric Berne dia mazava fa ao amin'ny olona tsirairay dia ahitana toetra telo voalohany dia ny toetr'olon-dehibe na ny parent ny faharoa dia ny toetra matotra na ny adulte ary ny fahatelo dia ny toetran-jaza na enfant tsy mitovy ny fisehon'ireo toetra ireo amin'ny olona tsirairay arakaraky ny tranga sy ny zavamisy ary ny tontolo manodidina azy ilay toetra fahatelo no ananan'ny malagasy amin'ireo voalaza ireo tia mifaly mora malahelo tia mangataka baikoa ny fietseham-pony fa nahinina ve ny ananan'ny malagasy io toetran-jazakely io ilay fanabeazana no tsy ampy ka ezaina ny amboly izany ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa ataoriny ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 io toetra ananan'ny malagasy io anefa no ararotiny mpitondra mba ahafahany fikitra amin'ny fahefana mazava be izany fa raha tsy mifo amin'ny toromasony sy miezaka miala amin'ny toetran-jazakely io ny malagasy dia mbola hitoy izao fahoriana izao toy ny fiakinan-doha amin'ny trosa fahaverezan'asa fahaverezan'ny fonenana tsy fandriam-pahalemana ny fampitehany ala sy ny arena voajanahary ny hoavin'ny zanaka tsy azo antoka intsondry ny delestage tsy voafe fotodrafitrasa tsy mamokatra trano mora ho an'ny mpanambola vidim-bokatra ny tantsaha tsy misy piraharaha fitanga ny vidim-piainana ny vahiny no manjakazaka amin'ny tany sy ny arenan'ny Madagasikara ity fifidianana ity no ahafahany malagasy manafoana ireo rehetra ireo raha mahay mifidy ho tapitra treo ireo ka ny lalana ho vita ny tantsaha mokatra ny famoronan'asa itobaka hatrany amin'ny faritandry ny tsy fandriam-pahalemana ho voafe ho mora ny fampidiram-bola ny zaza hianatra ara-dalàna sy ampilaminana ny mpampianatra ho voakarakara ny be antitra isitraka amin'ny fitrondronono ny ara-dalàna ny volo fanondrana anana ny vidiny sahazazy ny tantsaha indrindra fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena alalaka ny fandraharana ho an'ny malagasy te ampiasa vola
ny fitsabony anakaiky vahoaka sy hosazany malagasy. Efa nisy teto ireo fa tsy zavatra vao ampanantenaina saingy voasopatra noho ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Todio ny lasa mpanjino ny hoavy ry malagasy mba tsy ataony sasany zazakely lava eto mino sahi mijoro fa ahoana mariny. Ahoana mariny